Max Ravelson, directeur ni Mad Metal Evolution. Za Mamerson, assistant directeur ni Mad Metal Evolution. Aye, ty projet ty moa efa ela ihany no ketrehany zoky fa za zany teo amin'ny tsy haiko hoe efa nanomboka teo amin'ny 3 mois teo zany no natsonona zoky ako hanampy Alery hanatanteraka an'ity projet ty ka aleo angamba ny zoko no hanasavasava kely ny fotoana nanombohany azy sy ny tena antony nahatonga azy hiketrika an'ity zavatra ty. Araky ny teny mamy teo moa zany dia le projet zany efa atao hoe elaela, tsy hoe dia elaela loatra zany fa tamin'ny 2023-24 tanoany zany le izy nanomboka dia taditady namana zany za hoe izy tokony hiara hiasa am'le izy satria araky mahatantara documentaire an'le izy zany dia tsy maintsy hoe tsy vitan'olona ray mila fivondronon'olona zany maromaro na vitsivitsy am'le réalisation fa le mahadocumentaire azy zany dia mila hoe le tena groupy niaina tamin'izany fotoana zany sy ireo zay nametraka ny tantara tamin'izany andro zany. Ie, ny anohizako an'izay angambany hoe inona ny tena antony nahatonga voasarika hanampy an'ny zoky tany ty zavatra ty. Le izy zany le firenetsika hatramin'izao moa zany somary isolé kely surtout miresaka métal dia mila tsapako be zany le idéan'ny zoky hoe mila ampahafantarina ny zavatra efa nisy mba hakobonin'ny olona azy amin'izao na ny ao atoerana na ny afeny any ivelany zany ary natomboko zoky tany amin'le old le izy zany tonga dia letrany amin'ny fototra mihitsy no karohana ny tantara. Le izy tsy hoe le idée zany tsy hoe manamaivana an'le tanora amin'izao fa ny tsaratsara kokoa kosa angambany hoe aleo aloha hiainga le voalohany dia amin'izay voasarika amin'ny mpanaraka hoe raha tamin'izany nefa nisy ny métal tao efa goavana be zany le sehatra ny métaly ao Madagasikara amin'izao. Sa tsy marina zay? Zay mihitsy sady tantara zany tantara tsy misy zany hoe afaka raisina zany raha afaka raisina ena tenatenany fa raha azo raisina hatramin'ny voalohany le tantara vao mainka matsiro hoe ahoana le fetim-boany tao amin'le toerana ohatra zany le métaltsika atao a Madagasikara hoe ahoana ny etim-boany zay no nandraisana le izy voalohany zany dia alefa tsikelikely hoe ahoana le fivoarany zay no mahatonga ny anarany hoe Metal Evolution, Mad Metal moa zany na hoe Madagascar Metal Evolution. Zay no anisan'ny nandarana an'le izy zany. Dia manarak'izay koa zany le izy zany marina fa hoe amin'ny teny anglisy le za tantara gasy izy fa natao amin'ny teny anglisy fa araky le teny mamy teo zany le izy hoe tena tanjoko zany tam'le izy dia niampafantatra an'le fisen'le izy eran'izao tontolo zao satria zany tsika zany efa samy mahafantatra daholo tao amin'ny tanàna hoe misy zany métal zany ary mbola misy fa le zao tontolo zao tsy nafantatra be da be mihitsy mbola tsy nafantatra. Izay le anjara biriky hoentiko hoentinay ampahafantarana ny métal nisy tao Madagasikara le tantarany zany. Dia misaotra anareo koa aloha nahita lefitra fa intéressant be za mba efa karakara documentaire maromaro ihany fa ty idéanareo ty tena nahafinaritra za mahita hoe isan'ny point fort amin'ny métal ao an-tanàna zany ty projet anankiray atsika ty ary tsy hoe ho anay ntsamba na hoe ho ania fa tena ho an'le métal en plus tiako tsindrina kely ty zavatra ty zany tsy natao hitadiavam-bola fa tena marina raha volanay ntsamba ny lany satria za ry alavitra be atsinanary le ry andrefana be ry dia teo kory zalario reo le artiste reo koa zany isan'ny tena nanampy anay ntsamba be satria amin'le hoe samy alavitra ny toerana dia le rony no presque nanao ny interview an-tenany zany sady milaza ny tantara taminay ntsamba hoe zao ny tantaranay enonareo amin'le documentaire iny moa dia zay ntsamba no niezaka kely nanao recherche lalala kokoa dia
miezaka mitady mibany sasany akoatran'ny efa hita fa misy moa sasany efa tsy mitendry tsony na ny resaka an'le metaly rehefa tsy vonona tsony ny sasany koa efa nandohan'le fiainana dia izoko moa taty aoriana tsy taty aoriana fa efa ela ihany zokony hoe akoatran'le mpahitatara ao Madagasikara ohatran'ny raha tsy diso misy maromaro miasa aminareo fahiny izay zany izy misy vahiny miara-miasa ao koa zany akoatrany mpahitatara ao Madagasikara fa ny tena zava-dehibe indrindra dia hoe tsy vita zany ty tantara ty raha tsy nandray anjara koa zany reo artista na mbola milalao izy na tsy milalao tsony fa reo artista efa nandalo nametraka an'le tantara raha tsy nanaiky nanao koa zany zalahy reo tsy zavatra afaka ho tantarainay fotsiny am'izao fotsiny hoe tenitenenina fotsiny fa isorana be nareo zay participant rehetrarehetra tamin'ity documentaire ty indrindrindrindra fa ny artista dia tena isorana satria fantatrinareo valeur an'le zatra ataontsika isany antony lehibe nanaovana n'ity zavatra raha ity zany hoe nanao volontaire zany zay mitsamina iketrika an'ity mozika metaly ity satria raha malala fa tsy dia mivaky loha tsy lazako hoe tsy mivaky loha mihitsy moa zany ao amin'ny ministère ny-kolotsainantsika ao surtout amin'ny resaka métal na tsy hoe métal fotsiny raha fa maro be ny tsy andraisan'ny zandradraikitra dia alohanay zany nanolo tena hoe andao rangaha vokany atsika hoe zanona voka amin'io tontolo ao an-tanàna io zany tena marina hoe mba mivelatra akoatra ny Madagasikara zao moa zany hoe Antananarivo Atsirabe Tamatavy Majunga izy fa mbola tsy tena Madagasikara tsy mahainga Madagasikara akory dia zay ny tena natonga ny mitsamina miketrika an'le izy zay ka arak'izay teny mam'izay hoe raha mahametaly le kolotsaina vahiny nadoptentsika atao amin'ny tanàna zany dia mety atao hoe tsy priorité zany io metaly io raha resaka ministère fotsiny io resaka mety zareo hoe mpikirakira momba ny kolotsaina dia nefa le tantara sy le zavatra efa mandeha be efa tamin'ny 1986 na 83 moa zany nofa nanomboka ny ainga zany io karazana hoe resaka metaly io dia ohatrany lasa taraiky be fa firy taona théorie fa 30 taona mahery zany hoe raha tsy zay zany nandray andraikitra ametraka an'le 10 taona zay zany tonga dia nandray andraikitra mba ametrahana an'izay kolotsaina zay sy le tahiry vakoka ho an'le firenena mba ho fantatry zao tontolo zao sy ho fantatry ny eo amin'ny tanàna ny eo amin'ny tanàna moa zany ataoko hoe efa mahalala daholo ny akamarony fa le ho an'izao tontolo zao satria be ihany le olona gaga hoe nisy an'izany ve tany aminareo tamin'izany vanitaona zany nytiako anampiana kely an'izay ty zavatra ty zany nininaina tao mihitsiny hoe hatreo amin'ny taona 2020 zany hoe le old school moa zany filazantsika metaly azy fa izany akory tsy midika hoe inona na hoe mifanavaka inona fa zay zany mba manentana an'le zandry kely hoe be dehibe ny mana-talenta amin'ny resaka documentaire ao amin'ny tanàna hoe mba manesaka an'le zandry kely hoe tairo zalahy etsika tsy eo satria tamin'izany fotoana andro koa mantsy rarany be hoe afaka manana archive sary sy vidéo zany fa zao zany ny teknôlôzia efa mandroso be telefony tsika dia efa afaka maka sary afaka miréaliser zavatra ohatran'izao ataonay mitsamina zao mba hametrahana an'le tantara hoe tsika tsy hoe isolé efa teniko teo zay hoe tsy isolé loatra fa tsika mivelatra be amin'le tontolo amin'ny metaly zay ny tena marina re sarotra mandanga fa mahay metaly mibanda ny tanàna zany akory koa tsy midika hoe tsy hanao tsony zany zay fa famporisihana an'izay tianao zany hoe mba afaka mametraka tantara raha ohatra ka mila fiarah-miasa aminay dia aza misalasala zay koa zany mbola afaka ny hanoro-hevitra na fiarah-miasa amin'ny hoe ahoana le hitadiavana lalana amoahana le asa sary na documentaire fa vakoka fa ty zavatra ty koa moa zany nisy ny zavatra nafinaritra fifaliana nisy ny zavatra nampijaly fa tena lazaiko voalohany angambany hoe fifaliana hoe voninahitra be zany hoe mba isan'ny
nanampy any zoko tam'le idée any sasako milaza hoe zoko nanana idée voalohany hoe andao no documentaire taloatra voninahitra lehibe zany hoe nanampy any zoko nanao an'izay en plus a nahitako nalalako olona maromaro zany a nanao an'ity zavatra ty hoe tam'ty zavatra ty zao vao nalala hoe efa nisy ny vahiny a mpahay tantara efa mikaroko ananadiady tao any tantarany metaly tany a Madagasikara tena za mino fa tsy de betsaka ny kopy an'izay zavatra zay aloha fa tena laibe zay zavatra zay hoe fantatra hoe zoko ty zany efa nanaotro tany an-tanàna sy ny namany de ny fijaliana angambany ataoko hoe tsy hitaraina be am'izay fa ny fijaliana kely fotsiny hoe ny fotoananay mitsamma zay zany hoe le izy moa efa nitenenina teo hoe sitrapony anay a tia metraka an'le tantara tia tsy hoe mety tsy zay moa nametraka an'le tantara fa le tantara nisy fa hoe tia ampahalala an'le tantara fa hoe teo amin'ny resaka fotoana sy ny namany tsy maintsy manintsika be dehibe teo amin'ny presque roa taona teo no nanatoposana mitsamma n'ity zavatra ty a fa tsy fandraisana texte sy fitelefonena différence ny décalage tantara resaka amin'ny zalany an-tanàna ary le rony zay koa isaka tena tiako isaorana andry zala hoe maraina akory le rony mifampiantso amintsika fo amin'ny alina ary zala reo artiste ao anatin'le documentaire eo fa de respect ho andry zala ny tena marina ia zany tena zatra nafinaritra taminah taminanao am'ty documentaire ty a de le fiaraha-miasa le samyny groupe le artiste zany le hoe tena niezaka zany a sorana be any lisany rehetrarehetra reo niezaka be nareo a mandefa an'le document marina fa tsy moramora alefa ty aminay le document raha misy ny resaka fiantsona de fampiantso mifampitsaty a hoe tena namfiry namfiry a ndraindray misy resaka telefona vaty velany sy atrany atrao amin'ny tanàna le fahaizany zala nampiasa le teknôlôjia le hoe tena nanana zay caméra tany izy na phone na ohatran'izay de napetraka natao le interview de iny no alefa mba tsy andanina an'le hoe andany vola be tondra caméraman anankiroa tsy maintsy andeha hoany ano iorganiser an'le izy fa vitatsika amin'le teknôlôjia le zavatra rehetrarehetra tsy nisy déplacement be hoe tena lavitra be fa mety hoe akaikikaiky hoe quartier de sorana be tabe anareo mihitsy ny za tonga de menanareo moa zany le instruction tam'ireny a de tonga de kobinareo ohatran'izao le atao le nizatra ohatrany mitovitovy any mamy teo ihany angambany le hoe zatra nanahirana zany de eo am'le zay hoe tsy maintsy fo amin'ny alina satria tsy mitovy le fotoana de ohatran'izay fa akoatran'izay a le izy za aloha za manokana e fa nahaliana anazy zany le izy le hoe fotoana lany tam'le izy a de fa io moa zany fotoana lany fa ho atsika daholo le izy za moa mbola veriko ihany misaotra anareo be aloha nanana an'le idée fa saika very momoka tany le kolotsaina metaly tena za surasura kokoa fa mbola misy ankizy tsy malala zany mety za zao surasura fa rarany be malala zany faramona zany zay tsy haiko fantana samy be tabe any aloha zany le izy e zay zany tantara petraka le izy a ho an'izay lina hoe natao tamin'ny teny vahiny zany le izy aloha voalohany indrindra satria efa tokony efa atao hoe tokony tany amin'ny taona farafatarany taona 90 tany zany tsika malagasy tam'ty resaka metaly ty nefa tokony mivelatra be mivelatra kokoa am'le zao tontolo zao satria raha mijereny zareo ao Afrika zany a de tena mivelatra le rony par rapport amitsika tsika ohatrany kombokombona ary resaka atao hoe mety atao hoe amboponga ambany nanoana anaty am'le izy e hoe tsika efa nisy an'io a fa nanao an'io tsika fa nahoantsika tsy rela azy tsy eno resaka eto eran'izao tontolo zao grave le izy satria zay teo le tsy firarahiny le teo le ao am'le fanjakama zany a tsy samy malala angamba surtout nareo zoko be olo dareo hoe rarany be ny mahita banda metaly amin'ny TVM zany tam'izany fotoanandro raha isy ary fa de tena averiko ihany fisaorana hoe misaotra an'ireto zala artiste zoko an'ireto nanaiky nanao an'ity zavatra ty de mbola mamerina ihany fa ny tanana andry zany tsy kely isany a
efa fotoanan'izao efa maromaro ihany koa mibandy kely nefa mivoaka ny gasikara fa tsy ho limité am'ireo ihany fotsiny koa nefa fa zasy io raha samy miketriketrika atsika miezaka mampahalala le mozika atsika tena surasura fa mety lamina be fa moramora kokoa zany le velatra am'izao tontolo zao par rapport am'le le documentaire natao tsika am'izao le tamy 80 tam'izany moa sarotra be zao zany fa misy internet efa misy be da be ny offre fa le fahaizana hoe mba mijery an'le hoe aiza le sahazan'le tariky anao zany io koa zany tsy raha za manokana zany de tsy de tena tsy za tsy mana tena andreo ministera reo zany fa io zany mba somary hoe samy mikarokaroka samy isaky ny parky groupe de na hoe mivondrovondrona ny groupe ohatran' zay fa raha hoe ny ministera sy ny kolotsaina sy ny ohatran'izay no eterana za aloha mino fa tsy priorité mihitsy za metaly zany raha tsy ela be ngambany tonga de zao zany de fa mihetsika entre groupe sy ny groupena groupe raha misy moa ny efa manomboka misimisy mipiketriketrika mpikarakara zany tanina le rony mety be sorana be ry le rony ny tena marina mba misy vongolony kiady akoatran'ity efa ataonay ty ny anay moa zany le fanomoazana an'le tantara ny tena nevinay am'trano zay tena voakevitra zay ny anay fa zay tsy havitany raha misy mpikarakara tena rahabasoa rahabatsara tena karakara metaly zay moa zany le tena anton'ity zavatra ty hoe tsika nanana nefa lasa efa tokony tam'zany araka ny tenony zoko teo anefa rahafantarany hoe tamy taona 20 de efa miparitakeran'izao tontolo zao tsika nefa taotsika bloqué atao fotsiny tsy fotoana ara moa zay mbola tratrany tena hoe quartier tiko tenenina hoe ville hoe limité atsirabe Antananarivo Fianaratsoa fotsiny rehefa izy zao efa mba misokasokatra tsy haiko ozinareo kanefa ny koa zany miankina am'le tarika tsirairay misy zany tianao an'izay zavatra zay raha tianao an'izay zany de tsara rehefa raha ohatra izy ka hoe zay zany ny tanjony hoe izy tsy de seho any velany fa leo tanàna no inona moa zany hoe ao ny reveny tsisy olana koa ny zany samy manana le tanjony daholo zany le tariky zay koa de marina ty zavatra ty moa zany sarotra mandainga fa tsy vitanay mitsamy mahiriry marobe ny fiara-miasa taminay ny pakasary tena marobe ny tanàna ny atraty ivelany tsy haiko plus kely zay ngamazoto isorana daholo zany nareo rehetrarehetra io zany fiaraha-miasa araky ny teny mamy teo nisy zany olona nangatana ohatrany hoe le solontenany groupe zany mba nangatana hoe mba anavosary rangany nareo ataovy interview de nanao daholo ny akamaronareo zany surtout reo groupe efa hoe tafiditra anatin'ity documentaire ty zany de le rony nakasary de ny sarina logo na ny sarina zala tamy andro taloha hoe mba alefaso aty aminay fa anaovantsika le tantara le izy mba ampisehoana am'le resaka groupe zany akoatra ny groupe misy zany le karazana sary hoe décoration am'le documentaire anazy hoe mba anehoana an'le hoe manao ony zany Madagasikara zany par rapport am'le zao tontolo zao de misy namana be da be mihitsiny nanao volontaire naka sary na sary mihetsika io na sary tsy mihetsika hoe ty ao ty raha makisa sy raha mamy mba mety m'intéressé anareo ve feno be da be mihitsy zany le sary ny olonareo zany no zay tiany ho ampiasaina daholo reo satria reo zany le représente an'le firenetsika de nampiasaina daholo zany reo amin'ny izy zany tsy voatery hoe tsy ary da daholo manao fa misy olona tsotra misy vahiny misy zaza ndreo ty ao an'ty mba mety nareo ve ty sary ty de nekena zany de efa anatin'le fifarana le oronatsaroko zany fa misy ny anarana reo olona rehetrarehetra reo nomena toerana manokana zany ary sorana daholo nareo rehetrarehetra zay nanome sary mihetsika sary tsy mihetsika hevitra zay koa teneniko teo misy manome hevitra koa hoe ahoana raha ohatran'izao akoatra mpanome tantara de misy ny nanome hevitra hoe sao de matokony ohatr'izao ary niraisana iantanandrolo daholodaholo izy rehetrarehetra zany tena marina zany hoe en fin de compte le izy tsy topokevitra zokomakisa zananabe zokomakisa fa le tantara zany satria raha tantaran'olo tokana raha tantarany zokomakisa rera mety ohatrany hoe andaingy le rehefa de tena artiste
mpamme hevitra milaza ny zavatra fantany misy koa raha mpanao gazeta milaza hoe tia ny tantara nisy tam'izany sy ny namany fa de isaorana be dehibe nareo e tena marina le izy koa zany tena marina fa tsapaka azy hoe tiatsika le izy fa misaotra ny zokimaky sananana an'le hevitra ho a fa raha tsy zay a mety tena taraiky tany tokoa ane zavatra io rehefa tsisy mitarika ohatr'izay ka io na de hoe zany nanana hevitra raha ohatra ka tsy nazoto tokoa le olona zany le zala artiste ne tsisy nenina azo ataoko e fa isaorana daholo zany zay rehetrarehetra miparticipe nandray anjara tam'ty olona-tsary metaly malagasy angamba ataoko hoe voalohany angambany mbola tsy nisy angamba zany hoe tantarany extrême métal malagasy zany angambany a raha sy voity angambany raha fieritreretiko mety efa nisy fa tsy fantatro zay le izy noho zany zany de zay maty métal évolution sur faraparany tiako anampiana kely le izy fotsiny hoe zareo fa ny tena zay te hoe raha mbola misy après le 90 zany 99 raha mbola misy a reo tanora te ara-asa momba amin'ny métaly a apetrako tsara zay raha mbola misy ny te ara-asa de afaka mifanoratra amin'ny ramax io zany tena marina hoe ty misy ohatrohatro zao mba eritreretanay mahafinaritra koa mantsy le tsy hoe mame tiako tena hoe le misy relève tsy ho aro vitantsika amitsama daholo izy rehetrarehetra fa mba tsaratsara koa hoe raha misy manan-kevitra koatra ny anay a de afaka mifampiresaka foana zany tena marina zay raha hoe fitiniko zany zay cause mamy zay a de hoe zay zany a vonona ny ara-iasa raha ohatra ka misy te hiara-iasa hoe mitady ny hevitra anay a na hoe ahoana fa fifanampiana zay zany le izy zera zany okay okay Metal Evolution.